ary dia resika fitirafatanana izany reanarenisika izy. Zay mangina volamena hoy ny razantsika malagasy fao koa ny andro anginana ary ao koa ny andro itenenana hoy ny soratra masina mpitoroteny toko fahatelo andininy fahafito tapany faharoa amin'ny anaran'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara, amin'ny anaran'ireo pastera rehetra eto Madagasikara dia manao izao fanambarana izao izahay. Voalohany, manoloana ny toetra rahapirenena misy eto Madagasikara rehefa nandinika ny fiazakazan'ny fifanoherana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny hetsiky ny fanovana tarin'ireo solombavam-bahoaka 770 dia hita sy tsapa fa miaenjana sy mialalina ny elanelana misy ny mpifanandrina rotota ka mampanahy be ihany ny mety sy ny fifandonana hiteraka korotana izay mety afara amin'ny ramandrika sy ny fatiolona indray. Noho izany ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, makasitraka ny fampihavanana ataon'ireo ray aman-dreny FFKM izahay ary mampahery azy sy mitondram-bavaka izany mba ho vita soa tsara. Misaotra azy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandaminana ny rahapirenena eto Madagasikara satria izahay fiangonana apokalipsy dia matsapa fa ady ara-panahy no misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka tsisy hahavaha sy ahita vahaolana amin'ny ady io afa-tsy ny fiangonana irery ihany. Noho izany dia manao antsoavo amin'ny fiangonana rehetra tsy misy akanavakavaka ny fiangonana apokalipsy mba hifampitondram-bavaka izao fampihavanana ataon'ny FFKM izao, indrindra fa isika fiangonana zandriny rehetra satria hoy ny oabolatsika malagasy hoe mananjoky afakola teny izay mananjandry afakola netana. Mba hihainon'Andriamanitra ny fivavakantsika ka ivoana amin'izao toetra raha sarotra andalovan'ny firenentsika izao. Izao ny voasoratra amin'ny ministera toko fahavalo andininy fahenina fa ataoko ahoana no fijery ny loza anjon'ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Faharoa, ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia tsy mankasitraka velively ny sy ny ramandrika sy ny fatiolona intsony eto Madagasikara fa efa betsaka izay raha latsaka izay sy ny fatiolona teto amin'ity firenentsika malagasy ity izay nanomboka tamin'ny fanjanahantany tolon'ity tandrazana fito amby 770 roa amby 770 raika amby 770 roa sy roa arivo 7 sy roa arivo. Isika no firenena fahadimy amin'ny farany amin'ny fahantrana eran'izao tontolo izao fa toa tsy nampandroso ny firenentsika akory ny raha latsaka sy ny fatiolona ireny satria ny androsoan'ity firenena ity sy ny ialany amin'ny fahantrana ary izao fitangany vidim-piainana izao no antony toloman'ireo razantsika malagasy ireo ka namoizana ny ainy nefa trambo zao dia mbola tsy afabe isika eo anatren'izao fahantrana izao fa vao mainka milentika hatrany noho ny adala politika eto Madagasikara izay tsisy fiafarana. Fahatelo, ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia tsy mankasitraka koa ny fifampiantsiana ady miteraka ramandrika sy fatiolona eto Madagasikara na avy amin'iza izany. Noho izany dia manao antsoavo mba hifanantonan'ireo mpifanandrina ara-politika mba hifandinika haingana dia haingana andatabatra boribory ka hifandefitra sy hikatsaka ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary hampanjaka ny soatoavina malagasy dia ny fihavanana. Fahaefatra, ny fiangonana apokalipsy dia tahaka ireo filoham-pirenena teo aloha, ny filoha Ratsiraka, ny filoha Ravalomanana, ny filoha Rajoelina izay vao nanao fanambarana farany teo fa tsy mankasitraka velively ny fanonganam-panjakana na avy aiza na inona antony dia toraka izany koa ny fiangonana apokalipsy dia tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana koa tahaka ireo filoha teo aloha telo ireo izay vao nitanisana teo. Profon'izany na dia teo azy ireo faminaniana maro nambarako mialohan'ny fionganan'ireo mpitondra teo aloha ireo dia tsy isany nanao ampiasiman'ny profesora Zafy Albert izahay tamin'ny taona 1970 satria tsy nanana solombavam-bahoaka na dia iray akory aza tamin'izany
tsisy nanao azavady tsisy an'ireo olona nidina an-dalambe koa zay tamin'ny taona roa sy roa arivo tamin'ny fanonganana ny filoratsiraka izay nidiran'ny filora valomanana nanaraka azy fa mbola tsisy an'ireo vahoaka nidina an-dalambe koa zay tamin'ny taona sivy sy roa arivo tamin'ny nanonganana ny filora valomanana izay nidiran'ny filohan'ny rajoelina taorinan'izany eny ary na dia nisy koa zany fanonganam-panjakana tamin'ireny fitondrana tetezamita ireny dia tsisy nandray anjara tamin'ireny ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Noho izany ny fiangonana apokalipsy dia tsy makasitraka ny fanonganam-panjakana tahaka ireo filoha telo, filoratsiraka Ravalomanana ny filohan'ny rajoelina teo aloha ireo ihany na iza hitondra firenena eto Madagasikara ary tsy handray anjara amin'izany na iza ho filoha ho voafidim-bahoaka ho lany eo hitondra ity firenena malagasy ity. Farany dia manao antso avy amin'ireo mpifanarana ara-politika sy ny malagasy rehetra eto Madagasikara izay fiangonana rehetra mba hifampidinika haingana dia haingana eo an-databatra boribory mba hijery vahaolana amin'izao toe-draharaha izay hita fa tsy hitondra soan'ny vahoaka malagasy ny firenena malagasy izao ary miangavy ny rotota mba tsy fampiziriziry fa hiezaka hampandefitra izay mety ho ampo politika ka hijery ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy dia ny fihavanana izany. Raha ny fialan'ny filoham-perinasa no mety hisy ny vahaolana haingana amin'izao raharaha sarotra izao dia miangavy ny FFKM izay efa manao ny fampihavanana mba handresy lahatra azy hametram-pialana tsy hitondra intsony ny firenena malagasy mba tsy hiverenany raha mandrika sy ny faty olona intsony mba hazahoantsika manomana ny fifidianana haingana satria efa volana sisa no isaina amin'ny fehim-potoana hipetrahan'ny filoha Rajaonarimampianina eo amin'ny fitondrana. Raha toa ka tsy afaka hiala ny filoham-perinasa fa hiandrina ny fotoana fametraha-pialana araka ny voalazan'ny lalam-panorenana fa roa volana alohan'ny fifidianana no tsy maintsy hametraha-pialana ny filoham-perinasa raha ohatra ka hirotsaka ho fidiana izy dia anjarany FFKM indray ny mandresy lahatra ireo solombavam-bahoaka mitolona ho an'ny fanovana mba hiandry ny fotoana fohy fametraha-pialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha sanatria ka tsy hisy ny vahaolana amin'ireo fampihavanana ataon'ireo ray aman-drenam-panahy ireo dia miangavy ny tafika izahay handray ny andraikiny amin'ny fandaminana amin'izay izao raharaha-pirenena izao fa ianareo no tandroka ary nivozona sy kitro hifaran'ny firenena sy ny vahoaka malagasy rehetra dia tsy mbola hatongavany vahiny eto indray satria dia efa mahitatsika fa efa tonga eto ireo vahiny ireo handamina ny olonantsika samy gasy satria dia mahamenatra ny mieritreritra fa tsy vitany gasy samy gasy ny mandamina ny olonan'ny fireneny raha tsy hidirany vahiny na dia efa hitatsika malagasy hatrany ny fitsabahany vahiny eto amintsika tamin'ireny tolom-bahoaka ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana ny fandimby ireny satria tsy nety ny fanaraka na ny fandefitra mihitsy ireo mpanao politika atsika teto Madagasikara ireo dia voatery ireo vahiny ireo no niditra nitsetra teto amintsika handamina ny raharaha tokantranontsika mahamenatra satria isika malagasy mpanao politika no lasa mandeha indray no mitady vonjy any aminy mba handamina ny raharaha-pirenenantsika eto rehefa tsy mahita vahaolana isika dia omena tsiny ary ve ireo vahiny ireo raha tonga eto amahany olona ny gasy isika koa efa mpikambana ao anatin'ny ONU SADC mahamenatra raha izany no mbola hiverina eto amin'ny firenentsika malagasy. Ny ireo aton-javatra maro voatanisareo ary dia ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia mitondra-bavaka manokana mba hahita vahaolana haingana ny malagasy rehetra hivoahana amin'izao krizy eto amin'ny firenena malagasy izao. Mankahery ny FFKM sy mitondra-bavaka azy ireo mba homena Andriamanitra ny fanahy masina mba hanolotsaina azy ireo amin'ny dinika hifanaovana amin'ny rotota mpifanandrina mba hitany marimaritra iraisana sy ny vahaolana maharitra mba hialana amin'izao toetra raha politika eto Madagasikara izao haingana dia haingana mba tsy hiverenana izany intsony ka hiadanany ambany lanitra masina ny tanindrazana. Sambatra ny firenena izay tahaka izany eny ny sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Salamo 720 natao teto Antananarivo 9 May 2022. Saotra tompoko.